voaositra aho. Ataovy tena manderaka ny sitrapona izay amin'izao sisy izao Tompo. Fa ianao Jesosy nefa maty ho anay tokoa. Teo ambony azo fijaliana fa tena manana anao Andriamanitra ray azo iantarainana Andriamanitra be famindrampo sady maropo ka dia menoa ny vavakay, menoa ny atakay Jesosy, mamindraha fo, mamela elo koa. Fa amin'ny anaranao lay Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Bebaka marina tokoa tamin'Andriamanitra, mitsangana ianao andray ny teny famelan-kely koa omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo, izay mandray ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoe loheny. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho amin'izay Kristy Jesosy, koa ambara voavela ny heliko arao noho ny anarany masina. Halleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova heliko ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Itako hoan'ny olona izay voavela heliko ariavana dia samy joro vavolombelon'Andriamanitra ka andehantsika hanao ny fanekemponana apôstôlika izay imbonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao.
Petraka fiangona. Tonga amin'ny asa vaovolombelona le sika ariavana tsy misy moa zany ny batisa dia tonga eo amin'ny vavaka fangatahany sika izao. Ivavaka amin'izany tsika ariavana ho anao fa fotoana ny tahaka an'izao araka ny teny tompo hoe mangatah dia azo ianareo ary izay mandondona no vahana ivavaka isika. Jesosy fotoana sarobidy ny tahaka an'izao satria olona voavela heliko zahay nandray ny famondram-pona ao Andriamanitra ary tena zanaka ao Andriamanitra dia indro tompo misokatra ny vavanay ny molotray araka ny teninao fa izay mangataka ny mahazo. Ndreto izay tompo manana ny mahatery anay. Ianao le Andriamanitra azo idodododona, Andriamanitra azo hitarainana, Andriamanitra tsy mba mandolo fo aminay fa tena miainy ny zanaka satria rainay ianao. Tompo ndreo ny fiangonana be ny mandalo zavatra manahirana ny amin'ny tokantrano, ny amin'ny zanaka, ny amin'ny vady, ny amin'ny asa aman-draharaha, ny asa fivelomana. Andriamanitra marina ianao, ny teninao dia efa mazava fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia oka ho adidiko ihany. Ka zany mahatonga anay Jesosy tsy mba misalasala, mangataka eo anatriana. Tena meno ny vavakay, sitrano marary Jesosy, lay dia kapoka taminao tompo, zany no anasitrananao ny marary rehetra, na ny tonga eto na ny tsy tonga eto, na ny any amin'ny toeram-pitsaboana, mivavaka ho an'ireny zay. Mba nisy balsamo manofondreny ianao ary dia mba eo akaikiny tokoa ianao raha ory izy. Mivavaka izay tompo ny any amponja, ny any amin'ireny madinika ao reny, jereo reny Jesosy fa misy zanakao any mety tao ny fanahiniana fa mety tao koa ny tsy nakanefa dia tonga amin'izany toerana sarotra ianao ny mpamonjy moa azo indrindra ny fahoriana. Mivavaka izay tompo ho an'ity fiangonanao eto amin'ny Salema vaovao 17 hektara, zava-dehibe ny natrehanay amin'ity anio ty, nitondram-bavaka ndray aman-dreny mpitandrina mianakavy, hifampahery zay, hifampivavaka zay, mifampivavah hoe ianao mba ho sitrana. Mafy ny asanao Andriamanitra ka tena mila vavaka. Ndreto izay fiangonana mivavaka ho azy mianakavy, ianao Andriamanitra ampahery azy hoe ho aminy tokoa ianao, ho amin'ny akavy sy akavanana ianao, tsy andao azy na foy azy ianao. Mivavaka izay ny amin'ny 10 taona ny fiaraha-miasa koa ny anio. Tompo,
fotoana lavo zany nefa ao ianao Andriamanitra mety misy ny nampisento fa misy koa ny fifaliana ka dia tena tsaroana fa izay miandry anao Jehova dia tena mandroso ery miazakazaka tsy ho sasatra andeha tsy ho reraka mba toavy amin'ireo ray aman-drenina ireo zany mba azahoany mamita ny amin'ny adidy sy ny andraikitra izay efa nentsona ho azy eto amin'ity fiangonana ity meo azy ny fahasalamana Jesosy ndreo ny foto-drafitrasa eto amin'ny fiangonana tompo fantatrao nefa mba ataonay fiangonana fa ninonay dia tsy mba mandeha irery zay fa ianao le Andriamanitra lohan'ny fiangonana ianao Andriamanitra lay tompony asa zany miasa ty amponay ka azahoanay manolotra manome ny amin'ny talenta izay eo am-pelatananay tompo azahoanay manao ny asanao mijoro vavolombelonao ny amin'ny foto-drafitrasa lehibe espasy salema atao eto amin'ny fiangonana taio ny tsairay aby ambiny tompo fa anao ny volamena anao ny volafotsy fa ny fitiavana tokoa dia manarona fahotana maro mivavaka izay tompo ho an'ny firenenay Jesosy jereo ny malagasy jereo to Madagasikara ty ampy izay ny andro lasa tompo fa amin'izao sisy zao ataovy tena mitodika aminao ny malagasy tena manolotra ny fony fa raha miverina aminao zay dia nasitrana ny taninay ianao ndreo ny mpitondra anay tompo ameo mpitondra endry zay mba hijerain'ny vahoaka malagasy ny fananao masina hiasa amin'izy ireo tompo ka mba azahoany tokoa manao ny asanao Andriamanitra fa anao ny fahefana ka ampiasaina hanasoavana ny vahoakanao zany vavaka izay tompo ho an'ny foibe ny efijekaemo ny birao foibe ny mpiandraikitra ny mpanatanteraka tompo taio ny fiangonanao izay efa nijoro ela teto amin'ity nosin-drazana ity hamonto ny filazantsara trany ianao tompo asainao maefa be mandrakarivo zay misaotra fa mbola mitoetra amin'izany ny fiangonana fa tena mangataka izay tompo mbola hiasanao ka ataonao olombonjena maro eto amin'ity firenena ity ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka tena hitory ny filazantsara anao marina tokoa Jesosy misaotra indrindra ao ireo efa mety nanome ny rakom-pisaorana ny voady ianao no mahita an'izay efa nataonao fa manetsika ny fony ianao ka tena manambara marina fa Andriamanitra marina ianao ka dia nao anie Jesosy ny amaly vavaka an'izy ireny ka zay mba tonon'ny molony sy angatan'ny fony Jesosy aza mba lavinao zany fa dia misaotra indrindra ny amin'ny valim-bavaka omenao anay fa rehefa mangataka mantsy zay dia asainao misaotra sahady fa efa nahazo satria velona ny Andriamanitray ary velona mandrakizay ny vavakay Jesosy akambana amin'ilay vavaka nampianarinao mpianatra fa izay manao hoe raha inay eo sinona neny anaranao ho tonga neny fanjakana tao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay izay anina sahaza ao anay ary mamelany eloko ay tahaka namelany izay eloko taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafany anao ny fanjakana sy ny endryavana dia tonga eo amin'ny asan'Andriamanitra tsika dia ny fampiarabany ny mpianakavy ny finoana zao indray zany zao indray le spapa zany zao inona moa le aloha hevitra atsika amin'ity manantena an'Andriamanitra le ao akaikinao zany dia tononona hoe
manatenan'Andriamanitra fa ho avy izy dia ianao indray ny mamaly hoe ho aminao koa ne izany. Azontsika tsara le izy. Manatenan'Andriamanitra fa ho avy izy dia ozy le ao akaikinao ianao koa ho tonga aminao ane izany. Ndao ariavana. Eny ary ao zay ho avy ny tompo manatenan'Andriamanitra fa velona ny Andriamanitsika. Tonga eo amin'ny raharany fiangonantsika izao ry havana ka dia omentsika ny tompona andraikitra izany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ry havana, manatenan'Andriamanitra fa ho avy izy. Dia faly miarabantsika rehetra manatitra an'ilay arahaba natao teo izany ho antsika mpianakavy ny finoana rehetra na tratra indray ty volana vaovao ty ny volana Desambra izay anatenantsika n'Andriamanitra tokoa. Araka ny loha hevitra izay efa mpanjinitsika mandritra ty volana Desambra ity izay nampitaina tamintsika teo hoe manantena an'Andriamanitra. Ity andro alady anio ity koa dia andro lehibe eto amin'ny fiangonantsika satria alady ny mpitandrina anio izay efa hiara-baditsika ny ray aman-dreny mpitandrina avy hatrany miaraba mpitandrina eto toerana Andriamatoa Randremisata Roze mivady sy ny ankonana. Miaraba nareo izay tompoko amin'izao alady natokana fiangonana izay efa fanao isa-taona dia ny fiara-bandana azy noho ny alady mpitandrina. Nefa ny fotoana lehibe faharoa koa dia ny fahafolo taona ny fiarah-miasan'ny fiangonana sy ny mpitandrina. Dia mampahery sy mirasoatra amin'ny pasteur hotahiny tompo mandrakariva ianareo amin'ny adidy lehibe izay napetrany eto amin'izao fiangonana izao. Ndarisoa tompoko, misaotra tompoko. Dia misaotra sy mankasitrana ihany koa tsika ny mpitandrina izay natsora tamin'ity anio ity. Noho ny adidy aman'andraikitra maromaro moa izany dia nanatanteraka ny anjarany zareo dia lasa fa na izany ara dia atolotra antsika fiangonana tamin'ny fidirana voalohany dia tonga teto ny président synodaly eto amin'ny synodam-paritany misy antsika nitondra ny tenin'Andriamanitra ary ny mpitandrina pasteur Rodolphe président synodaly teo aloha izy no nitarika amin'ny fotoana. Tamin'ity fidirana faharoa ity dia ankasitrana ny filohan'ny komity nitarika ny fotoana ary ny mpitandrina président synodaly teo aloha koa iny raha manamizay Rodolphe tany amin'ny synodam-paritany mananara firaisana tany iny nitondra ny tenin'Andriamanitra. Araka ny lazaiko teo moa mbola be da be ny adidy fa ny amin'ity andro alady ity raha tsy tentsika saika mankalaza ny alady mpitandrina ny mpitandrina rehetra amin'ny sahany FJKM ny akamaroany dia araka izany be da be ny adidin'ireny mbola manenjika fotoana antsy manenjika fotoana roa dia izay no mahatonga anazy ireny lasa meloa. Ndrarahantsika fisaorana misaotra antsika fiangonana fa totosa somatsara tamin'ny herinandro ambony teo tamin'ny herinandro lasa iny ny herinandro ny mpandray fanasany tompo. Misaotra antsika rehetra izay tonga nanatrika sy nanofo fampianarana nandritra izany fotoana izany satria fotoana samihafa no nitanterahana teto isan'andro san'andro ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ary mbola mifaranana ho omaly sabotsy izany tamin'ny fihaonan'ireo mpandray ny fanasany tompo. Ezaka voalohany aloha iny voalohany tanterahana teto amin'ny fiangonana fa hitantsika indray ny hanatsarana anazy ny amin'ny manaraka. Izany hoe mbola ho atsaraina trano izany ireny fotoana ireny mba azahoantsika mitombo amin'ny finoana sy toetra tsara amin'ny finoana any Jesosy Kristy amin'ny mahampandray ny fanasany tompo antsika. Taratasy avy any ivelany avy amin'ny FJKM Bejofo Philadelphie tanterana amin'ny zoma fa 7 volana Desambra ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Ratovo Armanga Bruno mianakavy manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina izany fotoana izany izay tarihan'ny synodam-paritany. Avy amin'ny FJKM Ambalavao Isotry
tanterana amin'ny alakamisy faraiky amby folo volana desambra ny jobily fisotrondronon'ny mpitandrina Razafindriamanitra Rasoamananivo Filolon'ny aina mivady sy faefapolo taona na mpitandrina azy ary fahavalambirepolo taona ny fiarah-miasa tamin'ny fiangonana. Tanterana eny amin'ny FJKM Ambalavao Isotry izany. Avy amin'ny FJKM Tanjondava Betela Fitahina. Tanterana amin'ny sabotsy fahatelo amby folo ny volana desambra amin'ny 9 ora sasany maraina ny fandraisan-tanana ny mpitandrina mamonjy Arnaivo Marcelin mianakavy. Fotoana tarihan'ny synodam-paritany ihany koa io. Taratasy manaraka avy amin'ny FJKM Mbavady tokana fanilon'ny Kristy. Fankalazana sy fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra noho ny 520 taona ny fiangonana. Izay tanterana amin'ny talata 7 volana desambra izao amin'ny 9 ora sasany maraina. Tsara ampahafantarina antsika reny fotoana ny ivelan'ny fiangonana reny fa isika fiangonana Salema vaovao dia manatrika, anisan'ny manatrika reny fotoana ireny dia mba tsara fantatry ny kristianina FJKM zany reny hoe reny ny fanasana tonga eto amintsika dia misy solotena fiangonana antsika manatrika izany. Toy izao indray ny raha anatiny fandaminana samihafa sy fandaharam-potoana eto amin'ny fiangonana. Araka ny nambaran'ny ray aman-dreny mpitandrina président synodal teo aloha dia ampitaina amintsika ihany koa zany fa ny valopy ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina amin'izao alahady hitondrana ambavaka azy ireo izao dia ateritsika ety amin'ny altara amin'ireo vata efa voalaza ireo dia ampifantarina antsika koa zany fa mahandro ny itovisa zany andro ny mpitandrina dia atolotra anazy ny rakitra rehetra amin'ny tian'io ity. Faharoa, mitoy hatrany ny fanomezantsika izay avy amintsika ny fifidianana vatomamy zaraina amin'ny krismasy. Efa reny moa zany ny dekona, reny dekona eny alohantsika reny manantona izay fanomezana atolotritsika ho an'ireo ankizy madinika ho bombao krismasy na vatomamy krismasy. Amin'ny alahady fa 4 amby folo ny volana desambra izao alahady ny sampana sekoly alahady dia amin'ny fidirana faharoa no tanterana isy ny fizarana valosoa ho an'izay nanao fanadinana tamin'ny taom-pianarana lasa teo. Dia ilazana nareo rankizy ilazana nareo ray aman-dreny mba handefa ny mpianatra mba ho tonga eto am-piangonana amin'ny 7 ora ahafahana manao ny fandaminana azy ireo. Fa izay tsy tonga amin'io alahady io dia any amin'ny fampiarabana taona indray no hanomezana ny fanomezana ho azy ireo. Avy amin'ny taniketsa amin'ny alahady faraiky amby 20 ny volana desambra izao manomboka amin'ny 2 ora sasany dia isy concert de Noël iarahana amin'ny sampana sy fikambanana rehetra seho miavaka hafakely io ka dia manasa antsika fiangonana mba hifanotrina sy hiaraka hifaly amin'io fotoana alahady faraiky amby 20 ny volana desambra io manomboka amin'ny 2 ora sasany. Ny vondrona fototra laika dia milaza amintsika koa fa tahaka amin'ny fanao isan-taona dia mikarakara bus de Noël amin'ny vidiny 5,3 alina zany zareo. Ka dia n'izao zany dia ho an'izay manam-paniriana ny andray izany dia misoratra anarana any amin'ny ny vondrona izay fantatritsika zany vondrona fototra laika na ny birao zany hatramin'ny alahady faraiky amby 20 ny volana desambra no andraisana ny komanditsika. Avy amin'ny fikambanan'ny mpiasa amin'ny fahasalamana isy hetsika ara-pahasalamana izay atao ny sabotsy 20 ny volana desambra izao manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Isy fizahana samihafa izay atao amin'izany toy ny fijerena maso, ny goutte, ny cholestérol, ny diabeta sy ny sisa. Amin'ny sarany 5,000 ariary avy isaky ny fizahana. Fa raha manao ny fizahana amin'ny tambatra kosa isika dia isy fihenam-bidy. Dia efa mampimena antsika zany ny amin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana miaraka aminy amin'ny 20 volana desambra andro sabotsy io. Fanamasinam-panambadiana filazana faharoa
ary ny amin'ilay efa noresantsika dia izao sy anao indro Jehova no vavolombelona amiko sy aminao. Ramatoa Razana Manana, Andriamatoa Andrianalza José Bienvenu sy Razana Jaorasolo Anak Lara, Andriamatoa Rasolo Farjona Mamivelo sy Ramatoa Rasolo Arso Meltinina. Dia faly manasanareo anotrina amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadiany zafiny ny zanany Andrianalza Rijaniony sy Rasolo Farjona Fitahiana Sarbidy, izay tanterahana ny zoma fa 7 volana Desambra amin'ny 10 maraina eto amin'ny fiangonana FJKM Salema Vaovao 67 hektara. Filazana voalohany. Fa i ray monja kosa ny voromahilalako dia ilay tsy misy kilema vavy tokandreniny toy ny kiran Solomona toko 9:7. Fanjo Hermine Landiniaina, Razafy Niaina Marie Georgette, Ranavison Prosper, Rantamalala Marie Vermanitra. Dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Fanjo Hertina Tokony Aina sy Ranivo Arimalala Feno Miora Nantenaina. Izany dia ho tanterahana ny asabotsy fa 17 volana Desambra amin'ny 10 sasany maraina eto amin'ny fiangonana FJKM Salema Vaovao 67 hektara. Rakim-pisaorana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao anay. Kortianina voalohany toko 5:10. Ankonana iray misaotra ny tompo noho ny fahasoavana sy ny fitahiany, dia manolotra vola ray hetsy ariary ka 5 alina ariary ho an'ny asa fanorenana ary 5 alina ariary ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina. Farany dia momba ny fotoanantsika anio izay aorianan'izao fotoana izao dia ho tanterahana eny amin'ny NJ bypass ny sakafo imbonantsika noho ny 10 taona fiaraha-miasa amin'ny ray aman-dreny mpitandrina. Ho antsika izay tsy andeha any amin'ny toerana io dia afaka mandray am-pifaliana izay izay zakantsika izay foditsika ho an'izany ray aman-dreny mpitandrina izany. Fa ny vola azo amin'io dia ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina ho marika ny 10 taona. Dia mandray anareo ao amin'ny birao izay ho an'izay manam-pandriana ny amin'izany. Dia toy izay ny raharahantsika amin'ity anio ity ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny asa rehetra. Fotoanany rakitra tsika riavana dia anatanteraka zany ny antoko-pihira dia mitohy hatrany fanompoam-pivavahantsika.
Iya
etsikaitsangana anotra rakatra eo amin'ny fotoana zay anamariana ny fahatsiarovana ny fahafolo taona sy ny alady mpitandrintsika zao riavana ka dia omena ny birao fiangonana mpiara-miasa ny fitenenana sy ny komity mba miaraka hatraty daholontsika misolo tena ny sampana zay mbola tsy nahavita riavana tamin'ny fidirana voalohany dia efa afaka tonga dia miakatra ianao solo tena sampana zay tonga amin'ity fidirana faharoa etya sampana fikambanana sampanasy zakeo ihany hoe inona ny antony ny ranan'io rehefa avy eo dahoary adiny voalohany ihany a sotranao zahay no ny amin'ity andro anankiray zay isainao andro manokana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny mpitandrina ity misotranao zay fa folo taona zay no niarahana ny asa teto niezaka nanao zay takatry ny saina ary zay arak'izay nitarianao dia misotranao koa no ny amin'ity alahady ity zay azahoana amin'ny fampitonam-bavaka tompo raha anao ny tsy afo izay a dia aoka mifanahinao no hitaritarana amin'izany naranao Jesoa amen azotoerana tompoko ny antony nirana ninira le fahadimapolo taona iny moa zany a tamin'ny taona valo ambin'ny folo amin'ny roa arivotsika dia fahadimapolo taona ny nefijegemina dia mitenako moa zany a fanetretena fa dia
anisan'ny profoben'ny komity fankalazana miaraka tamin'ny président Valmana nefa tetina any izy defa nde nisotra teto dia nanao ny communication ny fahadimapolo taona ny fitsikemina zany tenako a dia ino no anira ny tenako ihany koa no nampanao faninanana tamin'ny nira iny dia ino no hira voafantana mba iraina mandritra n'ilay fahadimapolo taona zay misaotra n'Andriamanitra fa nahazo olona betsaka natany Atsiranana natany Tomasina na ny teto Antananarivo raha teo moa dia feno Mahamasina dia misaotra ny tompontsika noho izany fampatsivana ihany zay. Ny faharoa hisaotra ako dia tsy hiteny intsony aho orinan'le oresahan'ny braony fiangonana sy ny komity rehefa avy eo fa avy dia hisaotra ny fisaorana moa zany dia tena toy ny faharolavavany a misaotra antsika rehetra nandritra zay 10 taona zay 12 oktobra 2012 any naterina teto raha tsy diso zay mivady sy ny zanakay a dia nanatitra anay teto a mpitandrina Rainjanahary Rodolphe zay président synodal tamin'izany fotoana zany le magneno ambony zany dia ny anankiray zay fa ny lahatra dia nateriny ny vice présidence ny trésorier ny synodapartany tamin'izay zay dia misaotra antsika rehetra riavana fa matoatsika afaka mijoro tahaka zao dia tena niara-miasa tsika misaotra ny braony fiangonana manokana satria ireo no tena mpiara-miasa akakiamiko a dia ao koa ny dekona sy ny loholona ny mpihevitra raha ary tsika mpanefanasan'ny tompo a ianareo mpiara-mivavaka rehetra dia tena zava-dehibe ny nataontsika tamin'ny fiara-miasa nisy ny fanohanana ny asan'Andriamanitra na vita an'le ny asa rehetra reny a noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika ka dia misaotra sy makasitraka atsika rehetra sita moa zay teny mety sy manandanja isaorana atsika fa dia le teny ihany le fanaontsika hoe misaotra atsika rehetra fa zava-dehibe zany. Dia ny faharoa dia isaorako ny ankonana ihany koa zay tena niara-ny asa nandritra zay 10 taona zay tsy mora akory ny asa natao a na ny talohan'ny 10 taona na ny 10 taona ity fa dia teo Andriamanitra moa zay nampahery ary dia misaotra n'Andriamanitra tsika fa zava-dehibe ny nataonao antsika. Iova kely mahazary tsika zany ny fitina dia zany anao azy a fitiny 10 taona niarahany asa ataoko kely atonikalo le izy a atonikira ngamana atonikalo tsy maninona fa dia mba mihaino tsara nareo a ao tsara venareo tsara ao ary mba mihaino tsara nareo zany atomboko amin'le hoe nahoana ny antson'Andriamanitra ako manomboka makany amin'ny resaka salema vaovaotsika mihaino tsara nareo fa za somary miberedika mantsy ny problemaka. Jehovah nitaominao aka voataona nosamborinao aka resinao Jeremia 20:7 nosamboriny aho zany ny lohatenin'ity tonikaliko ity zay mamitina ny asa atsika nandritra ny 10 taona nosamboriny aho fony fahazaza tanaty aizinali ny tsy fahalalana dia nandositra tsy nanira nao ny asan'ny tompo ka tena tsy tana raha mba voatendry hoe hamaky tenina hivavaka am-piangonana dia mioalaoala sy mitsoaka lay nanendry indray no lazaina fa mitonatonana dia nidifiteny ny andro sy ny alina dia mba nivavaka fa tsy dia niditra lalina kanjo injao ny antso nanakoako sy nanatona iza no irahako io mpitandrina tantarany Davida no niverina ka nylama-to no mendrika fa mahay mandahateny kanjo hafa no nosamboriny lay niboredika sarokenatra sy mihery dia voasambotra ka tsy afaka namaly na nitsipaka ny fanondronana fa resy ny fitiavany avy hatrany dia nitsofon-drano tany am-piangonana nasaina niala sy nandao ny havana dia nofanina nomena fanomezam-pahasoavana nampaherezina sy ny rahana iasa nanomboka fiainam-baovao sarotra sy nanahirana nanefy anadino irony lasa dia nanomboka hatreo kisampitsampotra ny fiainanay tsy hoe nanirina ny fidy fa nisolo vaika izay tsy afaka hoe nararina azo tsampona tsy fanondriana fa adidy nde mankany ananona fa tsy afaka ranona fezo ny etakely fa any tsy tantely dia nirahana ianao tsy mifidy tany ray malemy andorenana fangady fa hiasa sy hiteny dia dinganitro ny tantara fa toy izao ndray no nahatonga anay teto amin'ny 7 hektara nanendry ny alanenina ry PS Rodolphe teo mihitsy izy tamin'ny maraina dia naniniko natao teo masony mihitsy ty zavatra ty satria nanendry ny alanenina ry PS Rodolphe sy ny mpiara-miasa dia nandroso ny fotoana nefa tsy zay hanoy nivory andreo manalina ny adevitra nandalina
indraindray taona hita matetika tsy nisy dia nipotro indray lay hoe ity samborona aleo manendro sao taraiky dia ny fandresy lahatra tsy indroa tsy intelo hatramin'ny ramatoa tafiditra kianja nisy ny tomany sy alahelo ny savovona ny SMS ka ny farany ideresy azavakely io fa anao SMS zay manips tamin'izany fa anao SMS lava be zay mivady milaza hoe tsy mety aminay mandeha mifindrany Salema zareo milaza hoe mety fandao atao dia nanombotra ratsy isy hoe nanorona ny savalalana fizy tompo no any namana ny birao mpiara-miasa nianatra ny fampitantana tanaty zavy tsy ny sava dia indreny fananavatsava ty lalana tsy fantatra fa tsy maintsy andehanana injao manakoako ny antsoantso hoe omboy fa tsy io lay nandrasana fa teo atsofinay kosa nisy teny hoe atomboy fa inona nandrasana dia nanomboka ny asa mpampandroso ny fiangonana dia nitsangana ny tompo teo aloha hitaridalana dia niroso moramora nanjo evatoriny zahay sy niondry vitsy nanampy sy nanohana niara-ny asa ka tonga mpianakavy sy ankonana tamin'ireny rehetrareny dia lala-piainana ny andro tsara sy balika iorambaratra sy ny avandra-panenjehany za mainka toy ny vanja nandrehitra finoana tsy ala verina fa handroso hatrany nefa indray mba nitomany vavasa ny arahana nanao nitsangam-bato ho an'ny fianakavian'ny mpitandrina lasa nodomandry ho fahatserovana sy fitsonjovana dia tsy niandry ihany fa natomboka niasa andro sy alina natao ampitiavana ny tanina ny fiangonana nanomboka hatreo dia napetraka ny hoe fiangonana mandroso efa taona tetikaso tanterahana ampinoana dia nindroso sika ka ny kely vita isorana azy tompon'ny fiangonana ny be tsy vita dia angataha-pamelana sy herim-po vita somatsara ho raketiny tantara natao loha laharana ny fanefena ny fanao mafiorina anaraka ny lamina sy ny fomba mpiangonana dia nosaronan-damba manga mena maitso sy ny sisa ny altara sy ny pilipitra ho fideranan'Andriamanitra na mafisina sy nampianarina zay ombonana ka dia nahatsiaro tafiditra tanteraka anaty ankonana nampitombona ny fotoana ionana aminy ka nisy vavaka isan'andro tato an-tranony tao anatin'ny Covid dia tsy hoe tsy nisy zavabita fa nafindra tany an-tranontsika ny fiangonana fa izay ny tena vahaolana dia rafitra nanangana rafi-pampianarana ny perikopatsika pairezo zahay ny finoana velona sy ny hafa tsy voatanisa lotariana tanaty Facebook ny fanompoam-pivavahana ny fampianarana sy ny tenin'Andriamanitra no nomena vahana dia niditra impito fa marobe ny tongosika tsy natahotra Covid fifaliany ery ny miaraka mivavaka taty Antepoly ka indro ny alamain'ilay devoly maromaro ihany ireo sanam-panaoviny tsy ho vita tsipriany fa ho azy rery ihany ny voninahitra sy laza fa hito am-pamaranana fa ilaza fa mahery ny Andriamantsika tsy azonao sakanana izy rehefa hiasa any ka tanteraka ireo novinaina antetika asa tabelio voambona 200 mahery ny karona andravaka ny trano sy ny gorodona ireo fiendrindrina vita voambona izay natenaina fa haritra amantaona ny nantokona fotsiny ny atin'ny fiangonana ny vata maro fitsoka zay tetiozery zany a nideranan'Andriamanitra lay orga demondra tsara feo sy ny trano ny toerana ny brofesana ato ambonindriana fanatsarana ny tranony fisainana ho fiomanana ionana amin'ny tsotoa ireo angovo azo avozina iadina amin'ny fahatapahanjiro ny jirama ny trano vady-piangonana hitoerany mpitandrina sy ny ankonany ny akany Salema hivetesana ny antema ny trano be everina fampiezinezina amin'ny voninahitr'Andriamanitra olorambola maharitra dia eo ampananganana dia ny écran plat hatrany ambonindriana ny fidirany indroa fa tsy omby sosahirana aleo ajanona hatreo fa kely ihany ireo fa ho an'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy zanany tompontsika ny voninahitra tsy asa vitatsika ireo fa asany amen misaotra tompoko izay mifika ry fiangonana manantena an'Andriamanitra dia mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo amin'ny ty alady voalohany amin'ny volana mamarana ny taona ity indray dia fantatsika tsara fa alady miavaka andro iray toazato 2 juin satria mariana amin'ity andro ity avokoa ny zavadrolo izay manamarika indrindra ny fiainan'ny fiangonana sy ny mpitandrina ankilany aloha
dia io ny fankalazan'Andriamanitra no ny alahady ny mpitandrina izay fanaontsika isan-taona amin'ny fotoana toy izao fa hifanindran-dalana amin'ny eo indrindra ny fanamariana ny 10 taona fiaraha-miasa eo amin'ny fiangonana FJKM Mahasalema vaovao 7 hektara sy ny mpitandrina Randremisato Roger Mianakavy. Ko dia tsy anareo mivady ihany moa fa ao ny zanaka manjafy tazanay eo ambadika eo mba angatahanay angavinay hiakatra hifanotrona amin'ny pastera mivady. Dia iroso amin'ny fanamariana izany fotoana rososina izany ray miaraka isika izao dia atombontsika amin'ny vavaka fankataha-pitahiana ho an'ny mpitandrina mianakavy izany izay hoentin'ny filohan'ny komity ny fankalazana izao. Vavaka isika tompoko, Andriamanitra rainay eo ndretondray izay fiangonana ny solotena ny mpianakavy ny finoana manontolo ny FJKM Mahasalema vaovao 17 hektara ny amin'ity andro miavaka tokoa, andro manokana, andro sarobidy ny amin'ny fiainan'ny fiangonana ny tondranam-bavaka ndray aman-dreny mpitandrina mianakavy fa ao koa ny fiaraha-miasa ny 10 taona. Tompo dia hiteny tahaka ny Davida tokoa izay, no amaroinao ny fahagagana nataonao, tsy takatry ny sainay tahaka ny fasika eny amoron-dranomasina. Ny asanao tamin'ny mpanomponao teto amin'ny fiangonana tao anatin'izay 10 taona. Tompo anao tokoa ny fiangonana, ary ankehitriny izay dia mivavaka ho azy mianakavy ny mbola efany be mandrakariva amin'ny asan'ny fiangonana mba hijoro vavolombelonao, hitory ny filazantsaranao eto amin'ity fiangonanao ity mba ataona olombonjena maro. Ka dia ndreo izy mianakavy Jesosy, tafio ny hery avy aminao, tsy maefa na inona raha misaraka aminao zay, fa ianao lay Jesosy Kristy, lay lohan'ny fiangonana, lay tompony fiantsona izay efa niantso azy sy nifidy azy ireo. No angatahanay Tompo mba tsy afoy na asaraka azy ireo amin'izay tombonandro mbola omenao azy hanaovany ny asanao Andriamanitra eto amin'ny fiangonana. Vavaka koa izay ho an'ny fiangonanao mba hisy ny fiombonana, fifankatiavana, mba tsy hanom-pony izy ireo anatin'ny fisentona, fa mba ao anatin'ny fifaliana, mba ao anatin'ny fifankatiavana. Fa zany ny didy vaovao omenao Andriamanitra mba ahafantaranay fa mpianatra aho izay. Dia tahio ny fiara-miasa Jesosy, tahio ny fiangonanao mba ho vavolombelonao mandrakariva, ka na amin'ny sarotra na amin'ny fifaliana dia tena hiara ijoro izay amin'ny teny sy ny asa tsara, amin'izay marika hita maso hanoanana indray aman-dreny mba azahoany tokoa manao ny asanao amin'ny mpitiavana sy amin'ny mpanetretena. Dia tahio izao fiangonanao izao, tahio n'izay mba haniry tonga eto kanefa tsy tonga, dia mivavaka ho andreny zay fa anao Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mamindra fo aminay koa Jesosy, mamela ny elokay, fa amin'ny anaranao rery ihany no anaovanay sy angatahanay zany vavaka izany. Amen.
fomba an'Andriamanitra efa hatramin'ny voalohany mihitsy ry havako ny miantso sy manendro olona hiara-miasa aminy. Teo ny mpaminany samihafa, teo ny mpianatra, ny apôstôly, ary mbola mitoetra mandraka ankehitriny dia anisan'ireny ny mpitandrina izay mitondra ny fiangonana isa-tokony avy. Koa dia anisan'izany ny ray aman-dreny mpitandrina Randriamisata Roger Mianakavy izay mitondra izao fiangonana misy antsika izao. Ka dia heverina fa rariny sitsiny indrindra raha anokanany ny fiangonana andro anankiray ao anatin'ny taona hitondrana mbavaka angataham-pitahiana ampaherezana amin'ny fomba samihafa izany fianakaviana mpitandrina izany. Koa dia indreto izay pastera Mianakavy eto anatrehanareo ny fiangonana iray manontolo miara-aba amin'izany andro ray toazato izany. Tsy mora ny namakivaky ny taona fa dia tonga indray sika amin'izao tompo taona izay omen'ny tompo izao, mankalaza azy amin'izao alahadiny ny mpitandrina izao. Ary indrindra mirary soa mampahery mbola omen'Andriamanitra fahasalamana hatrany ane tolotsaina avy amin'ny fanahy masina hitondrana ny fiangonana hiandrasana ny ondriny ary indrindra ho tafiny hery fahavitriana hatrany eo amin'ny asa izay niantsony na ny andreny ary nandrany anareo eto amin'ity fiangonana ety izao. Koa dia manamarika izany zay amin'ny fomba samihafa fa izao dia amin'ny fomba hita maso andray tanana anareo izahay ampahery ary dia manolotra izay fampaherezana ho anareo ao indrindra ny sampana sy fikambanana samihafa, ny fikambanan'ny zokiolona sy ray aman-dreny, ny SK 4FK, ny Antokopira Mainty Milaly, fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana, ny Sampaty, ny SLK, ny Vondrona Fototra Laika izay tsy voatonona moa dia efa teo ihany tamin'ny fidirana voalohany, ary dia farana ny fiangonana iray manontolo indreo ny fiangonana pastera izay nanolotra ny valopy alahadin'ny mpitandrina. Eo ihany koa ny rakitra rehetra izay nataontsika androany dia atolotra manontolo ho an'ny mpitandrina izany araka ny fitsipika sy ny fifandaminana eto anivon'ny FJKM. Koa dia manatanteraka izany amin'ny fifaliana izay. Eny tompoko amin'ny fanamariana ny fahafolo taona moa dia ndreto zay ray aman-dreny mpitandrina Mianakavy ny fotoana tahaka an'izao koa dia anoloran'ny komity ny takela mari-pahatsiarovana ka mivaky toy izao izany soratra izany
fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, synode apartany Antananarivo andrefana SPA 10 fitandrema Salema vaovao 17 hektara. Aoka izay ampianarina ny teny mba hafoy zavatsoa ho an'izay mampianatra Galatiana 4:9. Nefa tsy ataoko zavatra kory ny haiko mba havitan'ny alehako dia ny fanompona zay noraisiko tamin'i Jesosy tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Asan'apôstôly 20:5. Fahafolo taona ny fiara-miasa 524 520 dia io moa zany ny sarin'izy mivady ray aman-drenitsika. Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany atolotra ny Andriamatoa ary Andriamisata Roger mpitandrina mivady noho ny fahasoavan'Andriamanitra nahatrarana ny fahafolo taona ny fiara-miasa teo aminy sy ny fitandremana Salema vaovao 17 hektara. Manao sininy président synodaly ny fiangonana ny komity ary ny nitolorana ka dia atolotra tompoko ho anareo mianakavy izany takela-pahatsiarovana zany dia tompo ane mbola ampahery indray moa zany ho an'ny fiangonana ny birao dia indray ho an'izy mianakavy. Rehefa tontaona toy izao moa dia mba hanjaratsika fiangonana indray ny mampahery tondram-bavaka ny mpitandrina mianakavy ka dia andeha isika hika manao hoe maherezy ao ary isa 2 maherezy eny avana tsy ny hoe farany akoriny fa nyvodiena hono tsy hamangy aloha ka dia misy ny zavatra marika hita maso avy amin'ny komity atolotra ho atsika fiangonana dia misy mofo mamy zany rehefa avy eo. Fantatray fa tsy afaka mety betsaka ny tsy hoany amin'ny andiba ipasy amin'ny fiaraha misakafo zay hoany moa dia efa isorana sady mbola misy tapa-kevitra ao dia misy tapa-kila ao azotsika raisina na anao an'ilay fa na ny fahafoizana anao omena andray mandreny mpitandrina amin'izany fahafolo taona zany dia ho atsika zany rehefa avy eo amivaravarana telo ao dia misy mofomamy kely dia kely fa dia natolotra mpitiavana amin'ny mamofomamy azy dia tena mamy ny fiarahantsika teo ny fanaisantsika ny fijoroantsika vavolombelona ny amin'ny teny sy ny asa tsara izay efa marika hita maso nataontsika marina fa tsy havaly fity tahaka ny zaza zay komity fa dia mba io mofomamy io no atolotra avy amin'ny fonay ho anareo rehetra zay tonga eto dia mandray izany mofomamy zany fa tena misaotra atsika rehetra ny amin'ny fiaraha-miasa ary sorana koa ndray mandray mpitandrina mianakavy fa raha ny tena marina dia misy hoe fanokafana izy tiana tahaka an'izany fa dia androany zany dia mifarana ny fahafolo taona dia tsy misy tsony zany hoe niivony na ohatran'izany fa dia mifarana androany zany fa dia misaotra azy mianakaviny amin'ny fandavatena lehibe fa isorana koa tsika fiangonany ny amin'ireny azakazaka izay zaraina reny fa dia ny tompo ane ampahery atsika fa tena manompo amin'ny fitiavantsika manompo amin'ny fanetretena ny amin'ny fiaraha-miasa amin'ndreto ray aman-dreny mpitandrina izy mianakavy reo ka dia samy tahin'Andriamanitra daholo tompoko dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ka feonorika aloha fa iroso amin'ny faraisantsika zao.
nday arayntsika avetrany ny hira voalahatra alefa sy ny hira ry zanaka dahoary manolonatsika ny fanasan'ny tompo izay manambara ny fanantrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'andriamanitra raisitsika amin'ny fomba hita maso sy azo tsapaitanana koasan-drato amin'ny tompony fonareo hitsangana manasa anao mpandray fanasan'ny tompo hitsangana manasa anao ny tompo manao hoe ino rehefa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondona raha misy miaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy aminy koa vavaka sika fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany koa midera sy mankalaza anao ary manome voninahitra anao isan'andro san'andro ny anjely tsy omby alinalina ny mpaminany ny apôstôly ny martiora ary ireo olomboavitra efa sambatra ao aminao ko avelao reny feonay mba iombona amin'ny feon'izy ireo mpisantatra sady ny fanjakana sy ny fiombiana hoe notsika nyteny fanorenana ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo manao hoe fa Jesosy tompontsika tamin'ny alin'iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia novakinika ho izy raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo izao natao fahatserovana dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao natao fahatserovana naoviana no misotro ianareo fa naoviana ianareo no mihinana ity mofo ity sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny amen manasa anao mpandray fanasan'ny tompo hitsangana hivavaka isika ry tompo ray nainy an-tanitro indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavan'ny zanakao olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany avy tamin'ny toeran'ny maty ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay
dia mianatra mitalo ny fiverenana izay ko mba fenohy ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay da io mba ho tanteraka zao sakramenta masina zao ekeo endrik'ilay fanatitra tokana sy tanteraka nateny indray mandeha monja ho anay teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Ry Tompo rainay ny an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasiny ny mofo mba hanambarany tenanao, hamasiny ny kapoaka mba hanambarany ranao soa indrindra. Hiasa aminay ny fanahy masina mba hatserovanay ho tafaray tokoa marina tokoa amin'ny tena sy ny rany Jesosy Kristy tomponay eto ampandraisana izao mofo sy kapoaka izao. Fa ny fanahinao masina no aharianao sy hamelomanao, hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra, ko aza manaiso zany fanahinao masina aminay. Mienoanay ny Andriamanitra tsy toa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao ao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahana izany. Amen. Koa ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika, satria iray ihany ny mofo, isika koa dia teny iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany vatana irazany avokoa. Ary ny kapoaky ny fisaonana izay isaonantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny ranony fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika ho famelan-keloka. Amen. Ko satria voapetipety no tamandrakariva ny nofontsika dia andeha sika iombona amin'ny vavaka manao hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika nidiranao ambanin'ny tafitranoko aho. Tompo, tsy mendrika nitsipina izay sombitsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho, kanefa hoy ianao hoe izay manatona tsy mba ho lavika mihitsy. Amen. Dia hoy Jesosy Kristy tompontsika, andeha fa efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Azo toerana tompoko a. Rehefa midina mizara ny famantarana ny tena sy ny rano tompo eny ny dekona dia mihiritsika tarihan'ny orga, fa zao kosa dia feon'orga ihany no izarako ireto ho an'ny dekona. Zarao ampifaliana ho an'ny mpianakavin'ny finoana ny tena sy ny rano tompontsika. Amen.
nisy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra vao manataka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Takany vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo voany lalambeny ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamoa voa 12 samihafa sady mamoy isam-bolana ary ny ravin'ny hazo dia ho fanastanana ny firenena maro ary tsisy ozony intsony fa ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry no eo aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy ka ahitany tavany ary ny anarany dia eo amin'ny andriny.
Anasany mpanefarasan'ny tompo hitsangana andray ny farasana masina isika. O Jesosy Kristy tompontsika hoe raiso hano ity ny tenako izay omenao anareo, izao no atao fahatserovana ovinana ovinana mihinana ianareo. Hoy koa Jesosy Kristy tompontsika, sotronareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ny famelan-keloka. Izao no atao fahatserovana ovinana ovinana no misotro ianareo. Mamro Jesosy ny fitiavanao. Mami ry Jesosy, mami ry Jesosy, mami ry Jesosy, ifitiavana. Mankasitraka anao zahay Jesosy noho ny fitiavanao, natolotra ao anay tena sy ny ranao, ho fanafahana anay amin'ny heloka rehetra, tena azo famelan-keloka tokoa zahay, ary ny ranao ihany no mahafa-keloka anay, fa mijanona mpanoto zay, mijanona olona maloto zay, raha tsy diovinao amin'ny rasonao. Dia misaotra anao fa zava-dehibe zany no nataonao taminay androany. Entinay mamakivaky ny fiainana eo am-piandrasana anao. Manantena izay fa mbola ho ela velona, meo anay ny soa rehetra izay voalaza anao fa omenao ny voavidinao, dia androany dia nitaterahanao zany. Misaotra Jesosy ho anao rery ihany ny voninahitra, izay rehetra nandray kosa dia tsy ala maina fa atsiary tokoa fa nandray fahasoavana, ary dia ho tsaha-pitahiana amin'ny zavatra rehetra. Minaran'i Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo tompoko. Mamerina ny kapoaka isika sy manantitra ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo. Tsokopira no mihira ao anatin'izany. Na deu tambazana zao, simnisi asulukuana, utana kwa chanya na litseso, naisa naisa, Luisia, Sachia na maita sini. Na deu tambazana zao, simnisi asulukuana, utana kwa chanya na litseso, naisa naisa, Luisia, Sachia na maita simita. Sisi api rubai, sisi api emutan, sisi api sarakan. Nali renta enina de arebe, tisa sulukuana. Nali fakatabambe,
sampileibe tisasulukuana siala menawalite soti kawana madatizaturi Nazuvi suluki Yanaurite sono e fatuki Miyaratsi ubarabirebi Batsu veri tiku Ilavu aditami nate so Nazuvi suluki Yanaurite sono e fatuki Miyaratsi ubarabirebi Batsu veri tiku Ilavu aditami nate so Sisi api emuchan, sisi api saraka. Nani lenta eni nade arepe, sisa sulukumana. Nani fakata vambe, ire sampile ipe. Sulukuana siala menawalite soti kawana madatizaturi sisi api ubahai sisi api emuchan sisi api saraka eni nade aeme tisasulukuana nani fakatwavame ire sampileibe tisasulukuana siala menawalite soti kawana madatizaturi kawana madatizaturi kawana madatizaturi Nafanavantsika rehefa avy nandray ny fanasana masina isika. Tamin'ny alalan'ny koa ny fanazahoantsika fanatonana amin'ny finoana amin'izao fahasoavana itoerantsika izao. Dioko isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panavo zatoetra, ary ny fahatsara-panavo zatoetra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mba mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomeny antsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika, ary amboniny izany rehetra izany ny fitiavana fa feny fahatanterahana izany. Amen. Tsangantsika marana ny fotoana ny hira famaranana sy andray ny tsotrano. Dio Gesù
finonan' Jesosy Kristy ny tsodrano tolotro anao ary Andriamanitry ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina ho aminareo any Jesosy Kristy tompontsika sy ny fiadanany amen. Petraka sika dia io tiany sika no mivavaka sy misaotra an'Andriamanitra amin'ny famaranana ny fotoana. Misaotra tompo fa izay tsiraray avy dia afaka manatrika sy niatrika ny fotoana ny fampiavahana. Misaotra anao no ny fanatrehanao, misaotra anao no ny fitiavanao, misaotra anao ny fifankatiavanay. Ary izao fampiavahana izao dia nataonay ho voninahitra ao. Ndreo ny degona sy ny loholona, ny mpikirakira ny feo sy ny sary, ny birao ny fiangonana nandrindra ny asa, ny komity izay mikarakaran'izao fotoana izao koa. Ireo rehetra ireo dia aidino aminay rehetra ny fiadananao tompo. Raha ialeto izay dia hiaraka aminay ianao n'aiza n'aiza misy anay. Esoronay izao ny akanjo sy ny fitafiana nanaovana ho amin'ny asa fanompoana, fa mbola hisalotra izany indray izahay amin'ny manaraka satria momba anay ianao. Hisaraka eto ny fiangonana fa tsy hisaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany, dia ho an'Andriamanitra tokana sady endrirery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia tain'Andriamanitra tompoko a, misy ny iona any amin'ny baipasy moa tsika dia miona eny a, ny tsy afaka makeny raha teo dia tain'Andriamanitra ampisaotra indrindra amin'ny zavatra rehetra fa reny dia hitan'ny tompo avokoa.